Misotranao miaraka amin'izao fahitalavitra izao ary miarabanao ihany koa amin'ity fandarana manokana ity. Miarabanao ihany koa satria nahatratra ny alahady farany tamin'izao taona 2024 izao ary samy tratra ny farany taona 2024 raha ambitso ary samy tratra ny taona vaovao raha afaka pitso. Fanazanina tsy zany zava-dehibe ihany koa ny raharaham-pirenena izay iarahantsika miaina amin'izao fotoana izao. Momba an'izay indrindra no antony nanasana an'ireto vahiny reto. Ka ny vahiny miaraka amintsika avy amin'ny sisiny ary Andriamatoa Rabenja Tseno Arso. Izy no talen'ny fampelezan-kevitry ny kandida larina 2020 Maro Karavalomanana. Miarabantsika tompoko. Manaraka azy eo Andriamatoa Asina Andriamatsona izy kosa dia mpisolo vava araka ny efa fantantsika. Faly miarabantsika amin'ny tokantranony. Ato akaiko ato namana mpanao gazety Fidèle Razara Piera izay efa tsy zoviana ny maro tsony ankoatra mampanao gazety azy dia mpamakafaka sy mpandalina ny raharaha politika ihany koa. Miarabanao Fidèle. Ya miarabantsika rehetra dia miaraba ny namana rehetra eto amin'ny plateau. Zay no hoe tonga lasy tonga vavy fa hiditra amin'ny votoatin'ny resaka sika araka nambara teo hoe zava-dehibe ny firenena amin'izao faraparan'ny taona izao raharaha-pirenena izay ao an-tsain'ny maro ombieny. Resam-pifidianana ny resaka avy hatrany angamba dia ato amin'ny Andriamatoa Rabenja Tseno Arso no iantefan'ny fanontaniana voalohany amin'ny hoe tonga hatreny amin'ny arabe le raharaha-pifidianana teto Madagasikara. Inona avy no dingana efa nataonareo ahafahan'ny fahamarinana mivoaka sy ahafahana ihany koa miaro izany fahamarinana izany. Tena marina aloha ilay hoe mandalo fotoatsarotra tokoa ny firenentsika amin'izao fotoana izao satria tsy hita ho afenina fa ny raharaham-pirenena rehefa manao resaky ny be marenina ohatran'izao ny mpitondra sy ny vahoaka dia tonga amina fotoana misy krizy ka ny fahatsapanay azy amin'izao fotoana izao dia tsy misy fomba ahafahana mamaha any olana io afa-tsy ny fampisehoana sy fiarovana an'izany fahamarinana satria ny marina ihany no lazaintsika malagasy hoe tsy maty ary raha toka ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia maro ny ezaka efa vita teo amin'io sehatra io. Anisany anankiray tany am-boalohany izay nahatonga fifahamaliana henjana ary saika tsy naharaikitra amin'ny fifidianana dia ny resaka liste électorale ary nampatsiaro isika fa ny fiandeferan'ny tsirairay no nahafahana natanteraka amin'ny fifidianana satria tena ny arahana hita sy nanaiky fa tsy tomombana ny listim-pifidianana. Ireo namako eto miaraka amiko eto dia afaka milaza amin'ny antsipiriany mihitsy hoe fa inona moa nahazo an'io listim-pifidianana io nahatonga n'ilay disadisa ho ny afara amin'ny hoe ho atao ve le fifidianana sa tsy ho atao satria tena navesatra io olana io. Ya ka momba an'izay listim-pifidianana izay indrindra tonga dia hivadika atao amin'ny maître Asina Andriamatsona hoe hatrany am-boalohany mihitsy araka nambarana Andriamatoa Rabenja Tseno Arso teo dia fa resabe io listim-pifidianana io ary dia mipotra moa izy io tamin'ity fiodinana faharoa ty. Inona ny tena hoe pirofo azo resahana zany mba tonga ny olona hoe tena hita marina hoe tena nandeha tamin'ny tsy falehany le izy. Misotranao Rina vao nanomboka koa mbola tsy nanomboka ny fifidianana tamin'ny andiany voalohany dia fa nivoaka hoe be da be ny olona tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana teto Madagasikara. Efa ny maro dia maro ny olona nitaraina ary nan'izay tenako izao ary tamin'ny andro ny fifidianana dia nisolo tena ny Andriamatoa Maro Karavalomanana teo anivon'ny CENI ary nametraka an'io fanontaniana io tamin'ny CENI hoe ahoana ny listim-pifidianana fa maro dia maro ny mpifidy tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana. Namoaka koa hoe fa maninona ny olona feno 12 taona tamin'ity taona ity tokony hifidy maninona tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana. Ny valitenin'ny CENI dia tsotra tamin'izay fotoana izay ary namafisiny fa nanomboka tamin'ny 15 ny volana May tamin'ity taona ity zany 2024 dia nikatona na gelé ozy izy ny teny vazaha ny listim-pifidianana ary tsy azo ovaina intsony tsy azo ovaina intsony tsy azo ampiana tsy azo analana ny alana ao anatin'izy izy ary ny azo atao dia ny doublon ary ny olona maty fa raha nisy ny omission nisy ny fanadonoana ary raha nisy ny voafeny taona dia tsy azo ampiana intsony. Raha ny tena marina zany io listim-pifidianana io zany
dia tsy tokony hitombo intsony fa ny mienara no azo atao aka nisy ny doublon sy ako na nisy aka tena narahana zavatra nitranga nefa ny tena gaga fa noho ny nandeha ny fifidianana fa ny andin'ny faharoana ny deuxième tour dia talanjona daholy fa tombo ny isan'ny mpifidy raha ny tombo zany ny isan'ny mpifidy de mantanteny zahay ary tsy zarerina ny tantena hoe avaizany na voan'ireo olona ireo lalàna inona nampidirana an'ireo olona ireo ary olona iza ireo olona nampidirana tao anatin'ny deuxième tour ireo eo zany de efa manapotra ary manapirofo fa tsy tomombana ary nisy alatra angambany anoany namenona an'ireo olona andeha hifidy olona tsy fantatra nampidirana tao anatin'ny lisy mpifidianana de zay no eritreretinay hoe tsy tomombana ary tsy mety io lisy mpifidianana io na tamin'ny premier tour ary vao mainka loza tamin'ity deuxième tour ty zay natao hoe zavatra nitranga fidelina ianao mpamakafaka politika inona ny dikan'izany ny olana ao anatin'le fifidianana rina maître moa ty fa nanazava tsara ny resaka lisy mpifidianana le hoe nisy fiovana tao tsika ne nieritreritra fa hoe taty am'le fidiana faharoa vao nanao an'ilay alatra sy osika le seny fa ny tena marina hatrany am-piandohana mihitsy nefa voaomana satria nahoana ny fidelina satria raha ka ohatra zao somary mitsambikina kely fotsiny ny vato ny bileta tokana zany zay narotsaka ho an'izay nifidy ohatra anankiray zay iny de seny manao azy ary nalaina andriamatoa tererakotonarivo tany Afrika Atsimo zany le izy io efa voafaritra lalàna mihitsy hoe misy laharana eo amin'iny vato zay arotsakitsika iny ny fidiana faharoa ane amboarina ty aoriana ny voka-pifidianana ny vatom-pifidianana fa tsy hoe zavatra efa vita tany amin'ny fidiana voalohany efa vita ao daholo ny bulletin rehetrarehetra fa mivoaka hoe ireto manao fidiana faharoa zay vao amboarina le bulletin tokana le bulletin tokana na lefa namboarina efa natao fanahinina mihitsy hoe tsy asiana an'le laharana mba tsy ho fantatra hoe taizy ty osika ty no nitranga dikan'izay le tsy fanarahan-dalàna zany nininana tao fa tsy hoe fanadinoana tsy possible mihitsy zany ianao olona mena anaty lalàna ave ianao napetraka anaja an'izay de ianao ndray ny anadinana zay nataoko hoe zavatra efa nomanina tany aloha izy hoe zao fomba hoe tsika mangalatra amin'io mba fahatsika zany mampandresy an'le candidat io le firaisana tsokombakomba tena enjana be tao anatin'le izy zay manapirofo anazy ary zany rehetrarehetra zany hita taratra daholo hoe nanomboka tany amin'ny lisy mpifidianana de fa nisy le olana de mitohy tonga hatrany amin'ny vatom-pifidianana mbola napetraka zay ary ny tena gravy ary tsy tonga ny seny tany amin'ny toerana tokony anaterana anazy ange le vatom-pifidianana zany rehetra zany efa nininana tao daholo zany fa tsy hoe eo izy vao mody fanina hoe tsy fantany hoe ry efa fantany hoe borofata-tsahabato 4 no anaterana an'io fa tsy hoe tampotampoka teo izy vao tenenina hoe orsenia mitombo 4 nge le borofata-tsahabato ka tsy tonga nareo any io fa apetrao eto amin'ny distrika fotsiny fa efa fantany izy ny nampitombo io nge fa nanaovan'ny collectif de candidat remarque hoe fa naninona ny tombo borofata-tsahabato de namaly izy hoe nini de dikan'izany zany efa fantany aza daholo ny toerana alehany ahoana ny tsy afantarany anangom-bato izy rehefa avy eo de maninana atao fananina helikopteran'ny laharana fahatelo amby folo nanangonana an'le vato zany rehetrarehetra zany efa voomana daholo zany fa tsy zavatra hoe androany zany vao tonga ho azy eo manina izy tsy nangataka fiara-miasa taty amin'ny 5 ao koa mba mameliko anankiray nareo de mameliko ray atsy de mitovy am'izay fa tonga de le riny alainy efa voomana daholo zany rehetrarehetra zany andriamatora benjatsy ianao so misy mafisinao kely novana le fahamarinana zany napetraka hatram'izao ary mbola toizana izahay zany am'izao fotoana zao de nahavita ny liste ny mpifidy rehetra isaky ny bureau de vote ary tena natao fanahinina ny mampitombo tsy kelikely an'izy io ka ny afarany zany dia mahita fitombona lisy mpifidianana 100 isaky ny mandeha ianao any amin'ny commune any amin'ny distrika de nahazo 10 ny fitombon'ny sambato ary voaporofona io tonga any amin'ny HCC io listra nampitombona io ary rehefa tonga any amin'ny HCC io
aleo tsy teneninay mivantana eto hoe aiza daholo le faritra misy an'le satria manjary sahirantsika eo amin'le fanomanana an'le fiarovatenany zalahary ary zay zavatra zay no mahatonga ny hoe izahay de mahafantatra am'izao fotoana izao fa nomanina ary io nomanina io tsy vitany hoe ny 4 nanomana fa hatramin'ny mpikarakara ny fifidianana zay mpikarakara ofisialy ny fifidianana de tafiditra tao anatiny io tsikombakomba io zany hoe misy réseau mihitsy zany le izy raha zay no azo ilazana azy ka akoatran'le lisy fifidianana azafady fotsy ange alohany ahitanao azy tena mampiseho an'ity sary ty ako mialatsiny zao zany zao bureau de vote anankiray ty hitatsika eto ty de jereo tsara fa misy soratra eto hoe 133 ary io zany ny inscrit de avy eo misy hoe votant 134 misy rajout anankiray ao bureau de vote ray ka raha misy 24 000 bureau de vote zany ampidirana olona ray avy lasa misy missionnaire ray isaky ny bureau de vote zany amy 24 800 bureau de vote era Madagasikara ary misy azany sasany ato tena mitsotra aminao fa ohatr' zao de mahita zany ao amy bureau de vote ray any Béara Ampanie Ouest Béar inona no ataony missionnaire mpanjakana 10 amy bureau de vote anankiray ka lasa hoe 182 ny inscrit de nisy rajout 10 de lasa 200 mpifidy de mahazo zany ianao olona 10 zany hoe namboarina mihitsy zany le lisy mpifidianana hitombotsy kelikely mba azahoana mampiditra isambato arak'izay azo atao ka zay aloha de ho an'le Béara de variny zay hoe iza ny mpiasa-mpanjakana ho any Ampanie Ouest anaky 10 anao mission amy 19 décembre mba hampitombo ny lisy mpifidianana ya zay ny resaka lisy mpifidianana fa itsika moa le hoe nanao dingana isan-karazany ahafahany marina mipotra sy miaro an'izay marin'izay fa tsy lisy mpifidianana ihany nampimenimenina fa ny kara-panondro ihany koa misy porofo entinareo mety raha iasan'Andriamanitsoana ie misy porofo entinay ary misy sary ho avoakan'ny teknisianao rehefa avy eo ny fandehany tamin'ny fifidianana voalohany aloha zany de fa maro ireo olona tsy nifidy ary tsy naka ny kara-pifidianany tany amin'ny fokotany tsirairay avy gaga zay tamin'ny nandeha ny fihodinana faharoa fa dia nahazo baiko ny lehibe amin'ny fokotany ny chef district sasany ary efa mipotra nanao conférence de presse fa hoe nahazo baiko avy any ambony aka ny kara-pifidianana ary nalainy ireo kara-pifidianana ireo na namboarana kara-panondro osoka misy maromaro tratranay fa ny satriona no tiapotranay ity raha mipotra anatin'le sary io izy rehefa avy eo de misy any ity anankiray ity zany zao de nosoloana ny sary ary ny fitomboka natao any ampovoany fa atraiza koa ny misy kara-panondro tsy misy an'le atao hoe tampon sec ary tsy misy fitombo cachet ato anatin'ity de hitanareo tsara ara fa mialatsiny manonona an'le anarany eo ambonin'le kara-panondro fa misy ohatra hoe velonasy fa rehefa tena dinihana dia misy ny takosenana teo ambonin'le kara-panondro misy ny takosenana lalàna de mametraka fa tsy azo asina gommage ny rature tsy azo takosenana na asina zavatra mitakosikosina ny kara-panondro anankiray rehefa avoaka io de hita ary ny saran'le ramse am'ty kara-panondro ty de atapaka le tombo cachet midika izany fa napetaka io sary io tamina kara-panondron'olona ary ny fafana le anarana teo ny soloana nyty anarany ity maro de maro ny kara-panondro tratranay amin'izy io maro de maro ny fitarany anahazonay ary efa mipetraka ny fitoriana any amin'ny sehatra maro tokony misy azy na any amin'ny polisy any amin'ny fitsarana na any nivon'ny HCC ahoana ny mety toy an'izay ny toyany aloha zany dia apetraka ny atao hoe requête aloha zany aloha voalohany indrindra ary efa mipetraka ny requête nataonay zay miisa eo amin'ny 2 io requête io de momba ny processus électoral na ny fandehan'ny fifidianana rehetrarehetra tafitra tao anatin'ny tao ny kara-panondro osoka tafitra tao anatin'ny tao ny tsy tomombana ny fifidianana ary efa napetraka eo anivon'ny HCC ireo fangatahana ireo tapitra moa zany ny fepitona nanaovana an'le requête fangatahana momba ny processus électoral fa miditra ndray tsika anatin'ny fepitona vaovao zao ametrahanay requête momba ny indrindraindrindra natao hoe contentieux électoral areo mpikarakara anazy zay ankehitriny
Andriamatora Benja misy anamafisana ho an'izay resaka karapanondro sy ny sisa osoka zany hoe le fiarovana fahamarinana ny iverenako io raha to zany ny lalàna mametraka amintsika hoe rehefa atao lay fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana vonjomaika ataon'ny seni de amin'iny andro iny ihany koa no mifarana ny fahazahoana mametraka ny fitoriana sy fitarainana eo anivon'ny HCC mikasika an'izay fomba fikarakarana ny fifidianana ny opération électorale zany ka amin'io fotoana io no azahoana zany manao ny fitarainana fangatahana fanafoanana ny voka-pifidianana amin'ny fomba fahobe zany hoe am'izao fotoana zao zany ny fitoriana any de tena misy mahakasika mihitsy ny hosoka fahobe sy ny halatra fahobe tao anatin'ny Madagasikara ray manontolo ka mety raha ohatra ka tonga am'izay fanapahakevitra ny HCC de mety hoe ho foana tanteraka ny voka-pifidianana rehetra teto Madagasikara. Eo zany de tena manamarika izay fa tsy hoe ny janona fotsiny hoe fangatahana an'izay ny izahay mitady an'le fahamarinana fa teo ihany koa hoe sady natao le fahobe manerana nosy no napetraka koa le hoe reto distrika reto ary misy distrika 100 zany am'izao fotoana zao amin'ny distrika 7 de tratra ny fangatahana fanafoanana fahobe io satria misy apahana zavatra zay tena mahavarina sy mahatsiravina ny mijery azy satria ny hosoka zay napetraka ao de sady mikasika ny lisy-pifidianana no mikasika ny bulletin pifidianana de io le vato pifidianana io moa zany mbola horesantsika rehefa avy hoe fa manina izy io ny lasa tena hoe lasa enta mavesatra manokana mihitsiny fa tena napetraka zany am'izao fotoana zao hoe voaja ao anatin'le fiarovana ny fahamarinana ny fametrahana ny fitaraina sy fitoriana ary de any amin'ny HCC zany zao ny fandiniana ny pirofo rehetra nentinay ny laza fa nisy hosoka tao ary nisy halatra fahobe natao mba hanodinana ny vato azo ny candidat numéro 25 ary nafindra any amin'ny candidat numéro 13. Eo am'le niteny manko Andriamatora Benja teo am'le hoe mitarika an'le fanafoanana ty zavatra ty ady amin'ny ivoahany marina raha tena hoe miray saina zany ny olona rehetra ny olana manko tele tsy kombakomba rina zany satria rehefa nitaraina zany teo anivon'ny seni de niezaka mafy aloha ny seni niala mba tsy ho afaka anao an'izay fitaraina zay tena nataony fanahinina fa rehefa tena voatery any izy tao anatin'le izy de menatra le hoe ho hita be le fitany lana satria mbola horesahako koa le resaka hoe fianianana moa rehefa avy eo hoe reo olona ny anina reo de ohatrany somary menatra any izy fa nylalaoviny ray teo amin'ny fotoana de tena tsy nemotra mihitsy izy zay tsy maintsy amoaka an'le voka-pifidianana fa makany amin'ny HCC am'izay zany tsika zao misy an'le feom-potoana 7 andro zay nalana tao anatin'izay moa ny andro tsy fiasana mahatonga izy mbola manana fotoana lavalava afahana mitaky an'izay ivoahan'ny fahamarinana zay fa raha tena mitsara amin'ny fotsy miangatra ange io zavatra anankiray fotsiny de foana le fifidianana iny le vato-pifidianana iny any tsy mandingana reto tsy mbola mandingana am'reto pirofo be da be reto akoriny ary fa raisina fotsiny ny voasoratra ao anatin'ny lalàna de jerena le vato-pifidianana misy laharana ve sa tsisy tsy misy tapitra ny resaka tsy zavatra koa ny fidiana faharoa io le vato-pifidianana fidiana faharoa tena tsy misy laharana mihitsy ao anatin'lay vato-pifidianana misy zavatra tonga de idirako mihitsy zay resaky fidela zay zao mantsy voalazany lalàna zao ny voalazany lalàna raha to zany tsika ka mijery ny lalàna loi organique numéro 2018 amin'ny 008 mikasika ny code électoral de zao voalaza ato tena ny article 120 zany tena miteny hoe tout bulletin unique comporte un numéro de série spécifique à chaque bureau de vote zany hoe ny bulletin unique zany dia tena tokony manana numéro amin'ny endrika fisehony am'izao fotoana zao zany aloha zay fotsy aloha nazavaiko ity zao nde atao aloha iny taizy iny aloha zay le izy aloha tsy teny hoe teny mpivarotranana teny atsena fa tena témoin enregistré ary témoin ty zany tena natao constat par huissier mihitsy nazahoanay manana an'ity voasoratra ato hoe faritra vatovavy fitovinany
vatovavy fitovinany nazao anay nitya témoin avy any atsimo andrefana tany zany tiano azo tena hoe nisy nijoro vavolombelona tena nijoro vavolombelona izy nanome an'ity ary de reto numéro reto zany no marina de tokony numéro nampiasaina tany amin'ny district amin'ny Manakara saingindrisy tonga tany amin'ny atsimo andrefana zay zany ny apahany voalohany efa tsy manatongotra fa nisy de nisy nitondra ny faharoa anatin'izay a de zao raha ny marina sy ny hitsiny ity zavatra ity de toy izao ny fisehony ity bulletin ity zany de misy numéro eto io izy io tazantsika io le numéro raha ny marina ty sosy ity zany reto sosy reto zany misy numéro ty zao numéro an'ity sosy ty de ty numéro an'ity sosy ty ary ity bulletin ity rehefa androtsabato ny olona ka ho tapahana ohatry zao dia tokony nisy numéro eto hitovy am'ty numéro ty de am'izay fotoan'izay mora ny fanarahandy raha ohatra zany ka ity bulletin ty zay natokana ho an'ny district amin'ny Manakara no tonga any atsimo andrefana de mazava ho azy hoe ahoana natongavan'ity bulletin ty ho any amin'ny atsimo andrefana nefa any amin'ny district zay any Manakara ny tokony iseho zay ny zavatra voalohany tia notenenina zany amin'ity resaka ty hoe nisy fanarahandy azo natao tao fa ninina tsy napetraka le numéro mba ahafahana manodikodina ty bulletin ty ho lasany amin'ny toerana zay tsy tokony alena satria le bulletin zao tsisy numéro fa le tsisy numéro le bulletin zao de afaka mandehandehana izy izy mba hatrany déco ty afaka azo arotsaka foana ary itsika na marika fa be de be ny fitaraina na azotsika tamin'ny radio miara-miampita hoe vaky le kesika misy an'le bulletin unique ary de ny atsasany any ao ny sasany aza hoe raha 10 mpifidy 200 no tonga tao le bulletin unique ilazana hoe reny bulletin zay fitoerana vaky reny zany de mahazava ho azy fa nampiasaina tany amin'ny toerakafa zay ny apahany voalohany tena tsara tadidina amin'ity bulletin ty zany fa ny zavatra faharoa tsara amafisina etona de zao hoe ity bulletin ty anie tena niozonozona ny président seni fa tsy ho ataony mora io fitoerana bulletin vaky io le bulletin nanjavona fa hatram'izao ny seni tsy sanamoaka ny liste ny répartition zany hoe ny fanapariahana ny bulletin hoe ny district ananina de nahazo numéro zao ka hatram'izao ny district ary satria voalaza ny fidèle teo le izy hoe teo amin'ny district ny napetrany ty raha ny adidiny tokony ho any amin'ny bureau de vote de mazava ho azy zany fa natao fanahinina ny hanakorotanana an'lay izy miverina am'izay am'le didy amandalana zay mame ny asan'ny seni zao ny zavatra misy ato voalaza ato amin'ity lalàna ny code électoral ty la commission électorale nationale indépendante est autorisée à prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires et appropriées pour sécuriser le maniement du bulletin et éviter toute utilisation frauduleuse zany hoe nomena fahefana zany ny seni ahafahany maka ny fepetra rehetra iarovana mba tsy hisy fampiasana osoka an'ity bulletin ty anisan'izany zany fametrahana le numéro eto amin'ity failina ty anisan'izany zany ny fanaterana ny bulletin io ho tonga any amin'ny bureau de vote fa tsy ajanony eo amin'ny district satria fantatrareo tsara inona mampimenimenina ny olona natonga azy tany an-dalambe ny tsofoka tao anatin'io raharaha district io sy ny bulletin io ny manam-pahefana anankiray de ny ministre ny aty tany de mazava ho azy raha vaky ny kesika misy ny bulletin unique izy ny tompona andraikitra tsy ny ministre ny aty tany fa ny seni mazava be zany ny seni nanana ny fahefana nanao ny fakana ny andraikitra rehetra mba tsy hisy ho fampiasana ny hosoka amin'ity bulletin unique ty maître zafady hoe le bulletin unique teo Andriamatobenja ny antony zany tsy maintsy anasivana marika na numéro amin'ity bulletin unique rehefa rovitiny izy moa tsy rovitiny fa ny tena alako ohatr'izao mihitsy le izy ny sina numéro ary tokony anasivana numéro an'ity dia ny traçabilité le traçabilité efa nazavain'ny Andriamatobenja teo hoe arahana n'aiza n'aiza hoe aiza ny misy an'ity bulletin ty raha iza zao no mifidy androany ka tiny narotsako ka raha tokony fidy teto tanin'arivo ka lasa nateriko par magie ozy ahako ataontsika hoe magie
ka voatitra tany Tuliarty ka nanaovana bourrage tsy fantatra mihitsy hoe avy aiza ny aingany ity. Ny fiarovan-tenany Seny tamin'ny anontanianay tamin'ny androny hoe fa maninona ity tsy nasianareo numéro tamin'ny premier tour. Dinona tokoa nolazainy tamin'izay. Ny antony ary ny valiny tamin'izany de hoe ny secret du vote. Fa ny secret du vote nge tsy voasoratra eo ambonin'ity bulletin ity ny anaran'le olona mivote. Asa zao maîtresse-na mialatsiny fanazavana nomeny Seny fiarovan-tena fa izao ity dia lalàna loi organique 2018-008 tsy manana fahefana hanova lalàna ny Seny ka hanao interprétation fa raha to voalaza ny lalàna ity de mazava ho azy ampiary ny Seny ny lalàna. Mialatsiny amin'ny teny an'izay fa sarotra be ny Seny lasa manao assemblée nationale de mamorona andininy vaovao ato amin'ity lalàna ity tsy mety zany. Mety raiasana. Ka aminay zany ny application de la loi tena atao ho an'ny rehetrarehetra. Ny lalàna tena atao arahan'ny rehetrarehetra. Na Seny ianao, na candidat ianao, na filoham-pirenena ianao, na olon-tsotra ianao, na mpivarotra anana ianao, na mpanao boîte de rose ianao, na milliardaire ianao, na mahantra ianao. Ka rehefa mametraka ny lalàna araka ny napotrany Andriamatoa Penja teo hoe tsy maintsy mipetraka eto ny numéro an'ity bulletin ity de tokony tsy maintsy napetraky ny Seny teto araka ny tenen'ny fidelina teo. Efa fantatra nge hoe iza nanao deuxième tour hoe de ny candidat laharana fa 5 sy ny laharana fa 3 amby folo. Zany hoe tsy tokony hisy olana mihitsy Tsy tokony hisy olana mihitsy tamin'izy na fantatra hoe izao ny hanao deuxième tour vao nandefa olona nakany Afrique du Sud nampanamboatra an'ity ka fantany zany hoe ny olona roa ny eo amboniny ireto sary reto izy ary tokony napetrany teo amboniny teo zay numéro de série zay. Ankehitriny raha rovitry ty bulletin ty ka raha navoaka koatr'izao aiza ny afantaranao fa niainga avay izy ty. Ny fonony no misoratra. Ny fonony no misoratra fa tokony andeny mivadivaty fidivinany ty izy hita tany tsy mandrefana tany tsy mandrefana. Fa raha tsy nisy soratra zany teto de samy veritsika menakavy. Nametraka taratasy ny KMMR sy Andriamatoa Ravalomanana teo anivon'ny Seny hoe izay de omeo anay ny fampiasana ny bulletin unique rehetrarehetra teto Madagasikara ny registre. Ary nangataka koa zahay hoe omeo anay daholy ny ambina bulletin unique izay tsy nampiasaina. Taminareo le tary Mangatahanay koa hoe ao jerevanay izay bulletin unique izay efa nampiasaina. Teo nozany Seny. Ny kely le izy amin'ny apahany fa ny laviny le izy amin'ny apahany. Ny kely le izy amin'ny apahany ary mbola hitsofoantsika zay rehefa aveo natao hoe confrontation. Fa ny laviny le izy amin'ny apahany fa mbola tsy nomeny hatramin'izao hoe zao ny répartition an'izy ity, zao ny nandefasana an'izy ity ary ty nalefa tary fa de ty zany mba nitahin'ny tompontsika angambany hoa. Tahin'ny tompo mihitsy fa tsy hoe angambany. Nahitana an'ity ary nisy olona tsara sitrapo nanatitra an'ity zay no nahiza ary de manaroroatra zay miteny ho atsika rehetra mbola rapitso amin'ny efatra sasany voatapitra ny fijoroana vavolombelona zay de miangavy raha mbola misy pirofo any aminareo any fotoanany zao zahay de tena manamafy an'izao hoe tsy ianareo no hipotrany amin'ny tribunal fa manana avocat isika miaro ny fahamarinana iananiaranareo ny mpitsara sy ny avocat no afantatra an'io aza matahotra mijoro amin'ny marina isika fa tena ilaina am'izao fotoana zao vakina bantsilana am'izay io fomba ratsitsika matahotra isak'izay mihetsika ka mila mijoro amin'ny fahamarinana de matahotra tena miantso izay am'izao fotoana zao hoe mbola hamafiso ny fijoroana vavolombelona fa fotoanany zao re olona zao tsika ny mila mijoro sy miaro an'izany fahamarinana zany. Toizako am'izay ka fa le fanazavako teo. Zay moa tonga na miteny rehefa tena rehefa resaka an'le bulletin tsika de manana nazavaina tsara mihitsy hoe zao daholany tsy mety ka raha ohatra zany ka aka an'le teniny Andriamatoa Rabenja teo tsika hoe foana le fifidianana amin'ny izy fao be eo amin'ny bulletin de tapitra ny resaka. Fa tsy mila hoe fa zao kosa aloha fidèle za tena azavaiko aloha isaky miteny de tapaka foana. Eo le izy ny tapitra hoa. Raha ohatra ka tsy andingana koa le ACC hoe zay reraka be raha mpolijery ny lavitondronareo natao teboka kely ohatry ny olona nanao batisa sy ny sisa aiza ve rangatika any anatina toeram-pifidianana anankiray de tsy mba hisy olona nandalo lakilasy mihitsy ve fa izy ray manontolo anatin'ny lisy-pifidianana lavitondro daholo izy rehetrarehetra hatramin'ny membre bureau de vote hatramin'ny zavatra tsy mampiny zany
zay mahatonga ana miteny hoe raha mbola hitady an'izay le ACC mbola hoe be asy izy fa raha tena hoe ozy ny ACC zay tsy andeha lavitra tsony eo amin'iny vatom-pifidianana iny a tapitra ny resaka foana le fifidianana inona ny zavatra petrak'izay anjarantsika no manohy azy rehefa avy eo a raha foanan'ny ACC le fifidianana fa le zavatra natao dia manafoana le fifidianana miainga avy amin'io fotsiny fa ny tena grave ao anatin'le izy a de ty teneniko ty tsika mifampitaiza ny lalàna natao an'ny rehetra fa navery maître asina teo le izy hoe na ty na mpivatrana na militaire na ninina mitovy ny olona eo anatrehan'ny lalàna rehefa mifampitaiza zany tsika eo anatrehan'ny lalàna de tsika zao no mitaiza an'ireo zandry any arina reo taranaka faramandimy manatitranitra mihitsy tsika hoe mianara de rehefa mianatra karaha misy fanadinana de aza manao fraudy aza manao osoka zany any amin'ny fanadinana fa raha tratra manao fraudy any amin'ny fanadinana 5 taona farafahakeliny tsy manao fanadinana tsony fanadinam-panjakana fanadinana anankiray zay a ohatra hoe tato amin'ny ohatra hoe toeram-panadinana anankiray tato amin'ity lakilasy ty misy mpianatra tratra de mpianatra anankiray fa ity fraudy ty tsy mba hoe lakilasy anankiray no nahitana anazy fa lakilasy efa tsy haiko anarivo mahery zany lakilasy amanalina misy fraudy de ho jerena fotsiny ve zany le mpanao fraudy fa hoe tsy maninony fa iandro rajoelona nge le manao fraudy izy momba zandry kely mahafinaritra mahafatifaty iny ve de atao an'izany tena tsy firenentsika ary tsy mpitaiza ary tsy mpananatra fa raha olona mpanao fraudy kosa aloha no lasa ho filoham-pirenentsika raha pitsy rafaka pitsy miala tsiny a fa le firenentsika mihitsy zany lasany akady tena lasany akady tany tsy tandalana fanjakan'ny baroa misy eto de zay zany mila tsindrina tsara hoe na eo aza zay rehetrarehetra zay ka raha miteny ny fitsarana avy malalam-pandrenina hoe saraka tsisy maratra eto amin'le bulletin unika fotsiny tsika fa eto zay de fa kamo tsy te hanony toyiny fa tsindritsika mafy mpianatra kely manao fraudy ary sazitsika ka ity candidat filoham-pirenena manao fraudy ty mba omeo sahasahaza anazy koa izy zay zany ny zavatra takina rehefa avy eo hoe rehefa manao ny fitsarany tsy mitanila ny fitsarana avy malalam-pandrenana de ao arinan'izay mba mila tsy mitanila koa fitsarana hoe fomba fitaizana io ny exemple avy any ambony ozy izy ny fitenena ny vazaha de ho hita eo hoe tsy azo atao zany ny manao osoka ny manao fraudy amin'ny fanadinana amin'ny fifidianana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa zao ny fiatraikany manomboka eo ty firenentsika ty ty tena tantara lehibe ho soratana eto amin'ny firenena mihitsy ty raha samy mandray andraikitra ny olona rehetra hoe rehefa hitaizany zanakitsika tsika de hoe io ny exemple anankiray hoe nisy candidat filoham-pirenena matretre nanam-bola nanana ny natao rehetra tamin'ny fifidianana fa nanao osoka de ino ny afarany zay zany ny tena tokony voaka ao anatin'io zany hoe etsika ny mananatra ny taranaka faramandimby mba andeha amin'ny fahamarinana andeha amin'ny lalana mahitsy zay momba hoe mpanao famakafakana sy analysy any Fidèle Razarapera fa ndresaka kely tsika teo hoe confrontation ahoana tsara ny tena momba ny confrontation maître Iasina satria niverimberina foana izy io nakarínareo de nakary de aizany zao ahoana ny afarany ny confrontation zany natao fangatahana an-tsoratra de napetraka atao anivon'ny senile izy de nanikeny ambava noho ny nandeha ny confrontation teny an-dalana teny nandeha aloha ny andiany voalohany 5 nataonay hitsapana ny alalin'ny rano aloha tamin'ny voalohany de 5 izay nandreseny candidat Ravalomanana ny nentinay ho ampitoviana amin'ny seny no nita le izy fa mitovy fa nandresy candidat Ravalomanana de tonga am'izay zay niaraka tamin'ny angady Soniarina mitondra nireo procès verbaux rehetrarehetra hitanay fa nisy tsy nety tao anatiny nizaraina ekipana 10 zay aloha tamin'ny voalohany ary nekeny zareo ny dirantao ary noho ny avy eo ny ferany nankelezy nisakiny miandalana ny olona afaka miditra tao anatin'ny seny eo zany aloha de efa vototohana aloha zany zoanay tam'le nanao confrontation nefa hitadiny marina natao ny antony lazainy seny fa hoe ahena ny olona hijery le confrontation satria ny seny tsy ampy ny olona anatrika le confrontation iaraka aminay zay manko raha tenenina raha afaka hitondra olona 500 or zay tonga anay teo ny olona 500 hisava sy anao confrontation izy moa zany hoe tsy ampy ny olona atao aminy ka de ny ferany olona efatra isakin'izay manao confrontation amina latabatra anankitelo noho ny nandeha ny confrontation hitanay fa mbola betsaka ny tsy vita nanao fangatahana izahay avy atao amin'ny KMMR sy candidat Ravalomanana hoe
mba mangataka zay hotoizana ny confrontation fa aza mbola voaka aloha ny délibération amin'ny provisoire anareo tsy namaly antsoratra mihitsy ny CENI fa ny invitation nalefany hoe tazomina zany le izy ary ambanisy zany raha ny tena marina zany fahalalapomba na ty aminay juriste hoe parallélisme de forme raha manao fangatahana antsoratra ianao tokony valiteny antsoratra no valiteny azonao fa tonga fotsiny tao amin'ny CENI de niteny hoe tapitandro ny ariva ambomby folo alina ny confrontation anareo nangataka iza Andriamatsonina Yasina tamin'ny CENI hoe tsy mampaninona raha fa hovotaina le izy fa mba ataovy antaratasy azafady tompoko io fangatahanay antaratasy io ary zay tsy nisy hatramin'izao ny valiteny antaratasy taratasy napetraka teny amin'ny CENI de maro eo amin'ny anaky 5 eo angambany fa na ray ara tsisy valiteny antaratasy navaliana taty aminay taty navoaka an'le didy le délibération an'zany ireny hitatsika ireny le vokany ary najanony tonga de ohatrany vary soso mangotraka ny tampony rano tonga de nijanona fotsiny amin'izao confrontation nefa ny maro de maro ny zavatra tokony natao tao anatin'le confrontation zany hoe manampy kely fotsiny an'le izy ampatsiaro atsika hoe le confrontation mantsy nieritreritry ny olona hoe ty zany le procès verbal any amin'ny candidat de ty le procès verbal any amin'ny CENI de ndao ampitovizina nahazo firy ny 13 de nahazo firy ny 13 ato de mitovy nahazo firy ny 25 de nahazo firy 25 mitovy ve zay zany nieritreritry ny olona fa tsy zay fotsiny zany le izy satria zao ny zavatra misy zany amin'io dia jerena ao anatin'le procès verbal izy le manao soni membre bureau de vote voalaza ery ambony ny anarana membre bureau de vote de ireo ny soniany de jerena ary amin'ny farany rehefa aveo ary amin'ny pejy farany le membre bureau de vote am'le nanao voalohany ve nanao soni ary amin'ny farany ary de nanomita ny CENI fa tsy mitovy le bureau de vote tany amin'ny voalohany sy le manao soni aty amin'ny farany de nanomboka mikiropaka izy zay zany ny voalohany ny faharoa rehefa nanomboka ny taky ny ekipa hoe avoy koa le bulletin tokana afahana mijery ny sosi ny namany de raha asa tokony ataotsika hoe mba farafaratsiny mba 5 andro na 4 andro tokony atao mbola nana zany 5 andro zany ny CENI raha ohatra ka hoe mba namela ny mpanara-masonay hijery ny fahamarinana zay misy ao anatin'ny valopony CENI de azony natao zany fa rehefa nanomboka nijery hoe reto ny siniato mifanaraka ve ny soratra dia tsapany fa nanomboka tsy nety ny raharaha de ozy izy hoe faranana amin'ny 12 alina tsy ny fampiarana taminay fa tonga de hoe ajanona eo de azotsika tsaina avetrany zany fa CENI tsy ty fahamarinana zany ny CENI io raha izay 4 andro zay no angatanaina 5 andro azo nomena izany mazava moa monsieur Thierry hatram'izay vice président milaza hoe izay de manome foana mihoatra no ny azo ny lalàna fidelina nazao an'izay fiteny zay ary marina satria fitenin'ny vice président CENI hoe manome foana mihoatra ny zay omeny lalàna aza ny CENI fa tamin'ity zany nanome latsaka mihitsy ny BDB am'izay nomeny lalàna tokony ataonay izy ny antony de mazava tsy tia niseho ny marina eny ary azafady rina fa anamafisako ny tenin'ny benja teo de tsotra mihitsy raha nangataka zay hoe aizy ty ny hojerevanay koa ny bulletin unique hojerevanay ny lisy mpividianana izay nytenen'ny fidèle teo hoe lavitondro be da be ny tao anatiny nandany CENI tamin'ny voalohany ny antony nandavany taminay tamin'ny voalohany ary nanda ambavy izy de zao ny lazainy hoe tsy fahefanay CENI manome anareo an'io fa mifahefan'ny HCC zay moa zany de pikirakira lalàna zay eo ny eo any zay de nanorana tany amin'ny HCC nangataka tany amin'ny HCC hoe omeo alalana zay ny HCC hijerevanay na amaly ny HCC na lahady ara ny andro lahady maraina de namaly ny HCC taty aminay ty mialatsiny zahay fa de tsy fahefan'ny HCC io fa raha mbola eo ampelantanany CENI ny retraretra izy irery ihany no manam-pahefana anapaka am'izany retraretra zany fa tsara kosa rehefa manao fangatanareo dia ataovy mazava hoe isaky ny bureau de vote inona faritra inona ary inona ny angatahanareo raha ny teny moa zany ny vice président hoe nameny ohatra noho ny lalàna oka angambany aloha ho fatarany aloha natao hoe lalàna rehefa ao anatin'ny lalàna izy de ny lalàna na mamela na mandaha
ka rehefa mangina ny lalàna ka tsy miteny dia azo atao daholo zany ny rehetrarehetra ka ao anatin'io lalàna mifehan'ny seny sy mifeha fifidianana io tsy manda ary tsy mamela hoe azonay jerevana l izy na tsy azonay jerevana rehefa misy zany atao hoe silence de la loi dia azo atao foana ka raha miteny zany ny seny fa hoe name mihoatry ny lalàna azafady lalàna tsy nametra mihitsy hoe tsy azo atao le izy raha nisy ny restriction fandavana na tsy famelana tao anatin'ny lalàna ka nioatra tamin'izay ny seny izay no atao hoe zay nanome mihoatry ny lalàna oka angamba no fatarany zareo zay fantatry ny ao amin'ny seny mazava mihitsy zany olona lehibe anay ny lehibe any seny mahafantatra no atao hoe lalàna ka oka ny aty ambany aty ba naja tsara n'le atao hoe lalàna ka tsy teniteny foana satria ny restriction no dinganina izay ny manome mihoatry ny lalàna fa rehefa tsy misy ao anatin'ny lalàna azo atao daholo izany ka nita tao anatin'le tenen'ny fidèle teo lavitondro daholo ny ao anatin'ny bureau de vote zany ange hitanay tao anatin'ny confrontation e zany zavatra zany tsy hita zany raha tsy miditra ifotony sy miditra lalina tao anatin'le confrontation zahay ary maro ny zavatra nitranga eo no ahitana azy satria na ny candidat zao ary ange raha nandeha ny premier tour registre anankiroa ange no ny siniaviny raha eo ampidirana raha eo ampivoahana fa ny nagaga tamin'ity deuxième tour ty registre ray sisy any nasiana soni nakaiza ny anankiray ary io registre anankiray io no ny vita ny fifidianana tonga de nidina ny selena ary naterina tany amin'ny seni mba tsy hafahana zany misava hoe izy avy na nisy soni tamin'ny toeran'izy iza ny tonga iza ny tsy tonga ary tamin'ny voalohana zareo tsy nieritreritra napotra anay an'io mihitsy io registre na signature zay tonga ny fidy eo fa soa ihany fa nisy ny taratasy ny HCC ny teny hoe any seny zany fahefany zany apikely le teny maître teo misy fanontaniana voavalin'ny fanazavany maître manko teo tamin'ny mialohan'ny amoahan'ny seny ny voka-pifidianana vonjimaiky de mipetraka amin'ny fanontaniana fa maninona no tsy miteny mihitsy le filohan'ny seny zay fanontaniana ngamba nareo nagneno zay daholo voamariky ny rery zay fa maninona tsy miteny mihitsy filohan'ny seny de ozy izy maître teo hoe lehibe anay filohan zareo ka le lehibe zay mihitsy dikan'izay mahay an'le zavatra disy izy de aleon'izy mangina de le raha irino nantsanantsana miteniteny foana zany ao anatin'izy fa izy mahalala tsara zay zavatra nazavain'ny maître rehetrarehetra teo hoe mitombona daholo hoe rehefa mangina lalàna de afy zao taony rehetrarehetra de aleon'izy safidy tsy miteny voavaly ny fanontaniana voavalinao maître le fanontaniana hoe zahay le tsy nampiteny ny filohan'ny seny satria fantany fa diso le zavatra teneny ny filoha lefitra de leon'izy mangina satria izy mpisolo vava maharaka tsara zany le fandehan'le tantara le procédure zany tekiteny ary ty mbola namafizako anazy rina zay indrindra ry fidèle satria ny seny to nanao fianianana manao fianianana reo ato anatin'ity loi 2015 020 ty ty zany de hoan'ny seny ty lalàny ty de tonga de ary amin'ny andininy fahasivambefolo tsika ao le fianianana no napetraka hoe manao alohan'ny andraisan'ny andraiky nozy izy dia manao fianianana ny eo anivon'ny seny de ovakiko le fianianana ataon'ny seny de tsika lasa mamboraseny izany ianao za zany zao ohatra hoe papakateny papakatena inona ary le fianianana de zao zany le fianianana ataon'ny seny mianiana fa anatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamendrehana ny andraikitra atolotray ao amin'ny voamiera maleo tena momba ny fifidianana iasa ampahaleovatena tanteraka sy hanao fijery tsy mitanila ka dia tena diso le zavatra voasoratra ato ka sao de ty tokoa ny narandra lahy ahoana fa ny voasoratra ato de hoe hanao fijery mitanila ka sao de ty narandra lahy lalatsy fa ty zany tokony ho zay ny ato hoe ka hanao fijery tsy mitanila ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ireo didy amandalana manan-kery no hany hibaiko ahy amin'izany anaja mandrakariva eo ampanatanterahana ny andraikitra ny asan'ny tompon'andraikitra tsirairay ary tsy amboraka na oviana ny tsy ambaratelo ny takiny ny asa sahaniko zay zany ny
ao voasoratra ny lalàna fa misy faute de frappe ty zavatra ty so de mba fafananianareo koa le faute de frappe io aloha zavatra texte nalaina tany de io no nalaina eto fijery tsy mitanilana fa izy zany aloha fijery tsy mitanilana izy e fa rehefa tena mahazo an'ity copie an'ity texte ty nareo a vaky tsara fa fijery mitanilana mety raha iasina Andriamantsona ya ahoana ny fipetraka le hoe satria ny CENI mantsy ny dikan'izany de hoe voamieram-pirenena mahaleo tena sady mahaleo tena no nanao fianianana ohatran'izay le izy ohatran'ny tsy zay ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao raha ny tena marina zany raha ny lalàna no ampiaritsika zany de ny CENI zany voalohany a de tsy baikony ny atsy tsy baikony ny ero satria mahaleo tena mahaleo tena zay ndikan'leo mahaleo tena raha ny tena marina na ny vazara tsy mahazo mibaiko azy ary raha ny tena marina izy mahaleo tena azy a budget autonome izy budget autonome ankehitriny nefa ny tsy fantatry ve misy mibaiko ve izy sa tsy misy mibaiko fa ny ahy eo am'le hoe tokony hanaja ny lalàna sy ny constitution retraretra misy eto Madagasikara izy dia antsika miverina any am'le bulletin unique loi 2018/008 no mivoaka izay mametraka hoe tsy maintsy misy numéro bulletin unique io zany aloha de atao hoe araky ny teneniko teo hoe nametraka loi obligatoire l'izy a d'ordre public tsy maintsy zany ao anatin'io tout bulletin unique doit comporter fa maninona izy tsy nanaja an'io lalàna io fa na de izay tsy fanajaina an'io lalàna io zay fotsiny arange de mampisalasala hoe a mahaleo tena ve le CENI sa tsy mahaleo tena mitongilana ve izy sa tsy mitongilana nanaja ny serment nataony ve ny CENI sa tsy nanaja raha ny tena marina zany tsy anjarako za Andriamantsona iasiny any ady tsara azy fa izy aloha no anontaniko hoe nitsara tena aloha nareo nitsara tena aloha nareo hoe nanaja ve nareo ny vely rano ny vely rano io manko malaza ankehitriny ny raisina lohanareo koa ve mively rano fianianana koa azo ilazana tsika hoe fianianana fa hoe vely rano tsy anaja le lalàna ve ny nataonareo sa fianianana anaja lalàna ka sao de manao an'le fianianin'ny dokotera rehefa manao serment hoe tsy hippocrate fa hypocrite zay angamba ampy zany ny CENI tokony nanaja aloha voalohany indrindra aniny fianianana ny lazaina teo iny ka de animboalohany izy zany aloha zany a de tokony nanaja fa hoe napetraka ny numéro ana bulletin unique itozako an'le izy ihany koa tamin'ny premier tour zany moa zany de be ny fifamalina teo anivon'ny CENI sy ny candidat roa enina amby telopolo ny antony rehefa mivory miaraka amin'ny CENI izahay olon-dehibe mifanaiky de afa ny tenenina ao anatin'ny fivoriana ekena daholo zay fangatahanay ambava fa rehefa tonga kosa le andro angatahanay an'le izy de atao mobile anankiray mpitondra enina tao anatin'ny fivoriana zay nitaretiny lehibe nanaiky fa rehefa tonga ny fangatahanay an'le izy de petsaka amin'ny fandavana satria ony mandanza natao commissaire zany zany ny fiantsoana zareo anatin'izy hoe commissaire be da be ka mandany commissaire iza no ambony ny tenin'ny commissaire ave aminay sa fifanarahana izay natao tanatina assemblée générale io zany de efa nampifamaly anay tamin'ny CENI tamin'ny fiodinana voalohany soa ihany lafa niova le izy taty amin'ny fiodinana faharoa ka zay nangatahanay ketraketra aloha omeo anay ny PV scanné nomeny zay omeo anay ny résultat isan'andro anandro nomeny zay na nisy fahatarana kely ary fa kosa ny laviny taminay de hoe tsy mahazo mijery ny ao anatin'ny salle na ordinateur izahay fa maninona raha ny tena marina manko a zay koa nge mba manana manam-pahaizany manokana mihitsy momba ny kirakira natao hoe a solosainy sy ny informatique fa ny laviny io ary tsy mahazo niditra tany ny solo tenany candidat rotota mijery zay zavatra tsy mety ao an-damosonao raha ny teneniny zay hoe tsy afaka manova zavatra nge CENI atao anatin'ity CENI ity fa ay zany afaka novaina ihany le izy rehefa tena nanisy an'le pression iza zany no mandainga am'izay fotoana zay anjaranareo no mamaly an'le izy ny ao amin'ny CENI eny ary dia tapitra moa ny mbola misy anankiray fa omena 2 minitra mety raha iasan'Andriamantsona ino ty taratasy hoentinao ato ty ity reto taratasy maromaro netiko reto zany de natao procès verbaux maro ihany zay fifidianana andratretsika teto Madagasikara ary maro ny fifidianana era-tany na tany mandroso io na teto Afrika fa mbola tsy nisy mihitsy fifidianana ohatran'ity ka anatina bureau de vote anankiray ny olona voasoratra anarana 7/100 ny olona tonga ny fidy 7/100
vato ajo ny andro rajoel 7 zany tsy anankiray zany fa maro de maro ka be loatra ka izay mahatonga anay mieritreritra hoe itony PV tony zany le PV soniavina ve sy namboarina tanatin'ny hevitranao anankiray satria de rehefa mba mangalatra ihany mory zareo atovy anatin'le hoe mahaiza mangalatra mba intelligent fa zao ve 197 ny inscrit 197 ny votant 197 lasa n'olona anankiray 0 ny olona anankiray fa de manao tsinitsinina loatra mihitsy kosa angamba ny al'izy an'le olona tanatin'le tanàna fa de ao anatin'io tanàna io daholo tamin'ny andron'ny fifidianana io daholo zany ny olona rehetrarehetra ka mahavariana fa eto amitsika ihany no misy an'izany na de misy daholo ary ny fifidianana maneran-tany anao velorano le olona tao amin'ny tanàna eny ary dia zay ihany koa tompolasy tompovavy no namarana ny fandaharantsika teto amin'ny fahitalavitra isaorany reto vahiny reto tsy iza moa zany fa tao Andriamatoa Rabenjatsena Orsoa izy zay talehan'ny fampelezakevitry ny kandidata lana 2020 Marc Ravalomanana teo ihany koa Andriamatoa Asin'Andriamatsaona mpisolo vavy izy ary tato akaiky tato ny namana mpanao gazety Fidèle Razarapera sady nitondra ihany koa izy ny famakavakana izay resam-pifidianana teo izay dia ianao ampijery no isaorana mitafotafo naaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity veloma mandrapitafa tompolasy tompoko vavy mankasitraka tompoko